ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valy miravantsika rehetra refako tratra ity alakamisy fahasivy ny volana Jolay ity. Ny mofinainantsika anio dia ny petera voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tompo dia manekeza rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahina hamary izay manao ratsy izy fa hopidera izay manao ny tsara. Fa toy n'izany ny sitrapon'Andriamanitra hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovany tsoa. Fa ho lafaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanagonana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra tiavany rahalahy matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Maso aloha manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahinina ambin'ny folo. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Eto rehefa malala dia mifanojo mihitsy ny afatra lazain'ny apôstôly Paoly sy ny tenen'ny Petera. Hitantsika moa zany amafisin'ny Paoly any amin'ny Galatiana toko 5 ny hoe fanatsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy nefa aoka tsy hoentinareo manaraka noso zany fahafahana zany fa mifanompo amin'ny fitiavaka. Fatateraka amin'ny teny ray aina raha rehetra zao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Eto zany na i Paoly na i Petera dia miara-mijery ny fahafahana ao anatin'ny fiarahamonina. Izany hoe tsisy hevina ny fahafahana raha tsy miainga amin'ireo zavatra roa reto amin'izy ireo lahy ireo. Voalohany dia tsy misaraka amin'ny mpiarabelona aminao ny fahafahana. Fahafahanao zany dia tokony ho refesina mandrakariva eo anivon'ny fiarahamonina. Refesina mandrakariva amin'ny fahafahana eo anivon'ny mpiarabelona sy ny fianakaviana kristiana na ny mpiarabelona aminao amanodidina anao. Fa ny faharoa dia ny fahafahana dia refesina mandrakariva amin'ny mahampanompon'Andriamanitra na refesina mandrakariva amin'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny mahampanompon'Andriamanitra. Ilay fahafahana zany dia ao ambadika ilay fahafahana dia hoe eo anivon'ny fiarahamonina ianao aza tonono zay. Efa no afahana ianao, efa olona afaka manao izay velonao mety ianao. Fa ny faharoa ao ambadika ilay fahafahana indray dia lafiny faharoa dia ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Aza donona fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ary raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia misy toetra izay takina amin'ny mahampanompon'Andriamanitra ianao. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao dikany hoe mpanompo dia tsy anao zany ny tenanao fa misy tompony dia Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay mpitantana ny tenanao ianao. Dia hatraizana ampiasanao izany fahafahana amin'ny maha tsy tompony tenanao zany ianao fa mahampanompon'Andriamanitra ianao. Dia eto ny apôstôly Paoly dia manazava sy Petera dia samy manazava manao hoe efa samy noafahana isika olona afaka isika. Ary rehefa olona afaka dia tandremo fotsiny tsy mitondra tsy mampiasa ny fahafahana na mampiasa ilay fahafahana ny mena hoentina manarona ny ratsy indray na hoentina manara-po amin'ny ratsy. Raha toa ka ampiarina rehefa koa malala amin'ny fomba fijerintsika amin'ny vanim-potoana moderna ankehitriny na post-modernité mihitsy raha moa zany ny vanim-potoana antsika ankehitriny dia ny hoe manahoana ny hijerentsika ny atao hoe fahafahana. Dia mandrakariva ny tandremantsika ary mahamarina avy hatrany sy tsy hidikevitra itony afatra tenen'ny Petera tony dia ny fahafahana ampiasaintsika na dia tsika kristianina ary ampiasain'ny fiarahamonina ho fanaronana ny ratsy. Ny fahafahana faritantsika ankehitriny dia fahafahana miainga amin'ny tenantsika, manomboka eo amintsika ny atao hoe fahafahana. Ohatra resahana dia izao miainga mandrakariva amin'ny ohatra hoe fampahafantarana ny zonao. Ohatra hoe inona ny zonao, olona afaka ianao dia inona ny zonao. Nahoana no fahafahana ny miainga amin'ny famaritana ny zonao fa tsy miainga amin'ny famaritana ny zon'ny hafa.
raha ohatra ka ampahafantarina anao zany manao hoe andeha atao hoe ao anatina firenena ankiray mijoro malalaka tsara dia za ampahafantarina anao hoe afaka ty fireneny ity a ka dia ampahafantarina anao a fa zao ny zonao zava-dehibe tokoa zay tsy maninona fa izao nahoana ny tsy ampahafantarina manao hoe afaka ty fireneny ity manao zay rehetra azo atao ny olona rehetra ato fa izao koa ny zon'ny hafa tokony ho tandremanao ary dia marina fa mety hitovy ihany izy ireo avako malala fa ny toetsaina tsy mitovy lay fafahana dia lasa nyrona nakay manotsika hoe individualisme zany hoe no andrefesana ny fafahana dia miainga eo amiko fa tsy miainga amin'ny hafa ny baiboly tsy zay ny baiboly dia tsy miainga amin'izay ataonao hoe fahafahana fa miainga amin'izay ataon'Andriamanitra hoe fahafahana ary ny dikan'ilay fahafahana dia fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra ka mba hahatonga anao ahatsiaro mazava-dehibe ny hafa efa no afahana ianao fa lay fafahana tsy ataonao entinao manara-po amin'izay mahafinaritra anao fa mba hahatonga anao ahatsiaro hoe mpanompon'Andriamanitra ohatra zao ka mamaritra fainy ataontsika hoe ny fafahana hitantsika kehitriny sika araka ny volaza teo dia ka ohatra anankiroa lehibe tsika amin'izao andro eny antsika izao ka ahatakaratsika hoe mirona makay zany fafahana makany amin'izany tenen'ny Paoly Petera zany ve hoe fanaronana ny ratsy ohatra aletika ao anatin'ny saitsika hatrany ambolohany ary marina tokoa zany fa ny vatana dia atsika ity vatana ity a dia atsika ity vatana ampiasaitsika kolokolotsika diovitsika tsabotsika ampanaovitsika régime ampanaovitsika sport fanatanjahantena hampiaingotsika tsara dia aletiky ny fiarahamonina ao anatitsika fa atsika io vatana io zay tsy diso tokoa fa ny vatanao dia anao ny masonao anao ny tongotrao anao ny tarehanao anao ny bikanao fanananao io ary adidiny fanjakana sy ny fiarahamonina aza ny miaro an'izany vatanao zany mahayanao anao zany fa tsy diso zay akory avako malala fa rehefa hitariny zay dia atraizay ndray ary ny akon'izay amin'ny lafiny ara-panahy tsy diso amin'ny lalàna amin'ny fivoatra ny fiarahamonina kehitriny fa anao ny vatanao fa raha sokafantsika amin'ny baiboly anao ve mivatanao aniza ny vatanao raha ohatra ka jerena ka hitarina lavitra be le famaritana omen'ny fiarahamonina kehitriny hoe ny vatanao dia anao dia lasa tonga fanaronana ny ratsy le lasa ny vilona ka ny amin'ny fanaronana ny ratsy azavaitsika tsara ohatra anao ny vatanao dia zay tianao anaovana azy zany azonao ovana ny bika manendrika ao satria anao io tsisy olona afaka miteny aminao manao hoe fa maninona no nataonao an'io vatanao zay tianao anaovana azy ary na vatanao io aza dia tsisy mahazo mikasikasika an'io raha ny tokony ho izy satria anao io dia zay olona menao alalana ihany na nanao fanekena teo anatrehan'ny fiarahamonina fa afaka mikasika ny vatanao ihany mahazo mikasika ny vatanao mpitsabo ny tahaka zany satria nanao fanekena fa tokony hitsabo anao nanao voady dia amin'izay fotoan'izay afaka mikasika anao izy afaka mitsapanao izy raha tsy salama ianao zany hoe tena efa misy lalàna mihitsy tsy azon'izalizaka tena ny vatanao satria anao io zay olona omenao alalana ihany na nomeny fiarahamonina alalana mazava tsara no afaka mety mikasika anao zava-dehibe zay le avako fa izao rehefa ny vilana le izy ka nitarina hoe ady ka tena nahatsiary tokoa ny olona fa hamaza ilay vatana dia inona no mitranga ny anjary nampiasaina amin'izay mahafinaritra azy ilay vatana izy manao hoe vatako ity zay tiako anaovana azy tsy mampanina mihitsy vatako lelandro any dia mba teo vako vehivavy indray izy ohatra zany atrira amin'ny herinandro na mitapa-bolana na amin'ny ohatra zao metraka fangazany zonao zoko zany satria vatako tia dia izay tiako anaovana azy
ary tsy zay ihany fa ohatra manao hoe vatako tia ka afaka hampanaoviko am'zay tiako hampanaovana azy, afaka ampitakosенako am'zay tiako anatakosena azy, fa zay tokoa ve nefany raha amin'ny lalàna dia tsy mandraranao amin'izany lalàna tsy mandraran'izany mihitsy hoe azy zay zany nitianao hoe solona zany ny tongotrao dia eny ary dia azo didina io zany dia akelezina na tsy fantatro fa misohatra masina tsy zay le fivilian-dalana lasa hoe lay fahafahana lasa nanjary nampanadinanao fa hivatanao io dia tempolin'Andriamanitra io vatanao io ka tsy maintsy mifanaraka amin'izay zavatra tian'Andriamanitra sy lalàna nanaovan'Andriamanitra azy ihany no hitondranao azy rehefa nataon'Andriamanitra ianao ananaovan'Andriamanitra azy, rehefa nataon'Andriamanitra ohatra hoe lehilahy ianao dia zay ny lalàna nanaovan'Andriamanitra azy, dia rehefa lehilahy ny vatana dia zao zany ny tokony ho ataontsika hoe hitondrana ny vatany lehilahy, rehefa vehivavy ilay vatana dia zao zany ny tokony hikoloana ny vatany vehivavy, mazava tsara zay fa tsy hoe lehilahy ilay vatana dia koloana amin'ny fomban'ny vehivavy na nyfamadika amin'izay zay le fanarorana ny ratsy zany hoe lasa adino lay maha-panompon'Andriamanitra le aza tinoana afaka anareo zany io tebolo io mena fafahana io kojana io fa aza tinoana fa tsy tompony io vatana io nareo fa teboloan'Andriamanitra io dikan'izany masina io misy zavatra tsy maintsy hitantanana n'izy io araka ny sitrapon'Andriamanitra zay zao anakatenentsika mana hoe lay fafahana dia nanjary ny vilalana ka nahatonga ny olona tsy nahaitsony nahatsiaro ny maha-panompon'Andriamanitra azy. Ame ohatra faharoa zavako malala otsika manao hoe ny fahafahana dia ohatra amin'ny lafiny ny vatana anankiray zay, fa ny faharoa indray dia andehantsika mahatra antsoina hoe fahafahana maha-olombelona amin'izay tiana atao. Amintsika miresaka izao dia betsaka ny firenena maro, betsaka ny firenena manome lalana nataontsika hoe ny famonontena, manao hoe zo ve ny mamono tena sa tsy zo, azo atao ve ny mamono tena sa tsy, misy betsaka ny firenena zay manao zavatra tahaka zany. Dia eo amin'ny fahamaritana ny atao hoe aina amin'ny fahamaritana ny fahafahany tsirairay ny tena olana ny avako malala amintsika kristiana dia mamaritsika manao hoe tsy hanao ny aina fa an'Andriamanitra rery hany, ny aina avy amin'iza avy amin'Andriamanitra, zay ny baiboly. Fa rehefa nipotra kosa ny ataontsika hoe ny filozofia amin'ny ainantsika kehitriny dia manao hoe ny aina tsy zany ka, ny aina dia tsy avy amin'Andriamanitra fa ny aina dia nisy tamin'ny lalan'ny fidikidinana teto amin'ny zavaboary ary dia lasa velona ianao, rehefa velona ianao dia anao ny ainao dia anjaranao ny mitantana ny ainao, anjaranao ny mitantana ny ainao ary na ny famerana ny fotoana iainanao aza dia ianao rehefa anao ny fotoana dia anao ny aina dia anao mifamerana ny fotoana za rehefa mbaratrizay marary mafy dia azo vonoina, ary rehefa hatrizay marary mafy dia azo atao zay mety rehetra amiko, azo alaina ny taovako dia ataovy ampiasaina amin'ny siansa anaovana ery, ary za koa raha manana zo hamono ny tenako satria anahy io safidiko zany zay tiako ihany. Izay toe zavatra eny rehefa malala raha jerena amin'ny zavatra masina ka amin'ny antsipliany hijerena azy dia tsy maro toerana loatra, indrindra moa fa ny fiarahamonina toe-tsaina malagasy. Amin'ny malagasy na dia rehefa maty ary ny olona dia tsy manana zo mihitsy ilay olona ka raha tena jerena amin'ny fomba nazana malagasy dia tsy eken'ny tolo malagasy mihitsy no eritretra manao hoe rehefa maty olona anankiray dia ka nanafatra manao hoe tapao ny lohako dia atao verenanina dia apetrao antony ery ho jeren'ny olona dia tapaoko ny tongotro hita ery, tsy izay mihitsy amin'ny raha toka amin'ny tolo malagasy tsika tsy miteny manao hoe marina sa diso izy olaolana etika afo zany, fa dia hitenitsika manao hoe na dia amin'ny maha malagasy atsika fotsiny ihany aza
de tsy amela tsy anaiky ny malagasy manao hoe nyvatanao rehefa maty ianao de nametraka taratasy manao hoe zao ny vatako dia nitolako antony rina nitolako mandana amin'ny dio rehefa tsy manambolona reo sanatry tsy misy tsy manana fahefana am'izany mihitsy tsisy olona tsisy malagasy anaiky anafaranao taratasy ka anaiky an'izany izy tsy maintsy an'izany fiarahamonina fa rehefa maty ianao rehefa sanatry maty ianao de ny vatanao tsy anao fa ny vatanao de an'ny fiarahamonina io an'ny fianakaviana io ka alevina ny pasam-pianakaviana io tsy anao zany ny vatanao raha velona ianao an'ny fiarahamonina fa na de maty de mbola an'ny fiarahamonina ihany ka ateriny ao anatin'ny fiasam-pianakaviana manome aja sy manome asina lay le fiasam-pianakaviana marina fa finoana nentim-paharazana malagasy zany mety manana endrika fanimpotsampy fa te ilaza aminao fotsiny manao hoe na de onivon'ny fiarahamonina malagasy ary de ny fafana dia tsy anao mihitsy ny mamaritra tsy misy zavatra azy reo tenenao anao samyrery zany mihitsy na ny tenanao na ny fiainanao na ny ainao tsy afaka mandidy mihitsy ianao hoe ny aiko amin'ny ohatr'izao a de vonoana na amin'ny ohatr'izao a de atao fitaovana tsy manaiky azana de fiarahamonina malagasy izay mpanompo sampy azy mainka moa fa fiarahamonina malagasy kristianina de vao mainka hanome toerana kokoa ilay ataontsika hoe mahatim-polon'Andriamanitra ny vatanao ka tsy hanome alalana anao mihitsy hamony tena na ny mialalana anao mihitsy anaisitra ny ainao na anaisitra ny ainao melohan'ny fotoana izay ahafatesana tsy anaiky an'izay ny fiarahamonina kristiana satria mazava ny foto-kevitry ny kristianina an'Andriamanitra ny aina amin'ny fotoana fantatr'Andriamanitra fa mapety ihany no ahafatesana ary ny kristianina de mietreritra mandrakariva manao hoe lay minitra farany na lay sekondra farany iny mbola an'Andriamanitra iny ary mety amin'iny fotoana iny ny onanao amin'Andriamanitra tahaka ilay lehilahy teo amin'ny azy fijaliana eo apototry ny azy fijalian'i Kristy eo izy vao nandreny hoe ny tenin'ny tompo vao ndresaka tamin'ny tompo hoe tsarova rehefa ny amin'ny fanjakanao ianao zany hoe ny minitra farany de mbola azon'Andriamanitra ampiasaina hamonjena ny fanahan'ny olona raha zay minitra farany zay nefa nesoronao amin'ny olona na nesoronao amin'ny tenanao de ampy avery anao no zany rehefa ko malala de ny fahafahana de tena mety tokoa molona makany amin'ny fampiasana ny ratsy ary inona ny fakapanahy eto am-pamaranana inona ny fakapanahan'ny fahafahana omen'Andriamanitra atsika ny voalohany de izao ny fitiavatena diso ny fahafahana nomeny Kristy atsika diso ny fiheverantsika ny fahafahana raha heverintsika ka raha ampiasaintsika hampanimpona ny sitrapontsika ihany zay ny voalohany driavako malala ary zay nefa no mitranga ankehitriny amin'izao iainantsika izao faritantsika ny fahafahana ho fahafahana manao ny sitrapontsika ka hampanipontsika ny sitrapontsika ny fahafahana heverintsika fa rehefa milaza zay tiatsika lazainy tsika fa atao hoe afaka heverintsika fa na de miteniteny foana mandratra olona miteniteny foana miditra amin'ny fiainan'olona miteniteny foana manimba ny rafim-piarahamonina miteniteny foana manjera ataontsika hoe milaza zavatra tsy marina manendrikendrika tsy manaja ny mpitondra tsy manaja ray aman-dreny fa hoe zoko zany tsy manenjika any feo amin'ny fetreretako rehefa zay no izy de zay no izy tsy zany tsy fahafahana levako malala fa fanarona fampiasana ny fahafahana any amintsizy zany ny fahafahana tsy miainga aminao ny voalohany amaritana azy ianao dia no afahana fa tsy natao hoe fahafahana de zay fanaovanao zay mahafinaritra anao na dia manimba ny zavatry ny sotoavim-piarahamonina sy ny sotoavina ary ny fiainan'ny hafa ary zany zay mahatonga ny tompo miteny hoe tandremy tsara afaka ianareo fa ajao ny olona afaka ianareo fa zao tiava namanareo afaka ianareo fa matahoranaandriamanitra afaka ianareo de ajao ny mpitondro anareo misy dika zany driavako malala fa ny faharoa ny fakapanahan'ny fahafahana de amin'izay andro antsika izao de tsy hoe tsika ampiasantsika ny tenantsika any fa ny fakapanahan'ny fahafahana de zao mampanadino ny andraikitra efa resantsika tamin'ny mofony andray maty ty manao hoe ny fahamaritana nataon'ny Baden-Powell de hoy izy Baden-Powell manao hoe ianao aza mainka hitako ny zonao fa ambarao amiko aloha hoe inona ny adidinao zany hoe ny fahafahana tsy fitakina ny tokony ho anao akory fa ny fahafahana de fampahafantarana anao hoe afaka ianao zao ny tokony ataonao zany hoe ny adidiny lasa aloha amin'ny fahafahana droit ho Baden-Powell
vao devoir. Azafady diso paster, devoir aloha vao droit. Hoe inona aloha ny adidiko, ny devoirako inona ny zavatra miandry alohan'ny takiko ny zoko, fa tsy ny zoko ny mahamay ahy, nefa ny zavatra andrasana amiko tsy misy na inana inona. Ary de raha o amin'ny fakapanahan'ny fafahana ankehitriny zao rehefa komalara lasa olona pitaky, ary de zay ny zavatra mitanga ankehitriny, lasa olona pitaky zo ny fiarahamonina, na ny tsirairay lasa pitaky, lasa zatra tolorana, lasa zatra omena, inona ny zoko, fa tsy hoe inona no andrasana amiko, inona ny tokony ataoko, no afahana nandray a nomena inona ny tokony ataoko. Vavaka sy teliavako, tompo amisotranao zay fa ny fahafahana kristianina de tsisy ifandraisany amin'ny fahafahana zao tontolo zao, zay mandrakariva fandrika ka mampanadiny mahatepolinao anay, mampanadiny mahampanomponao anay, mampanadiny mahampanompony namanay anay, mampanadiny mahamasina anay. Any ka mpandrava zavatra izahay, mpanimba sotoavina, mpanimba ny fiainan'ny hafa raha tsy miambina, de nanafatra anay ianao hitandrina ny amin'ny fitondranay ny fahafahana zay omenao anay. De mamindrafo aminay tompo, tsy mahay mitondra ny fahafahana nomenao anay zahay raha tsy aty anatinay ny fanahinao masina, de miasa mahery aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, raoko tsapanay ny fahasoavanao. De ataovy mahay mitantana ny fahafahana ny fahendreny zahay mba ho fifaliana sy modely alay tahaka ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.